avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Tafiditra ao anatin'ny fanovana tia napetraka ny fiarovana ny fananany fanjakana sy ny fitazomana ny fandehan'ny rara ara-talàna sy arabola. Tsy maintsy misy ny fiapetra entitra eo anatrehan'izany ka isan'izany ny famoahana ny IST. Nahitana razana misy safolo tao amoron-dranomasina ao Ambanjabe Fokontany Antrema commune Katsepy distrika ny Metsinjo tamin'ity androany ity. Tsy mbola miroso amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna ny teto-bolam-panjakana 424 ny antenimera-pirenena raha ny hita tamin'ity androany ity. Andrasany maro ny ahafantatra ny votoatin'izany indrindra manoloana ireo resabe samihafa manodidina ny etra. Tsy mbola niverina miloana ny hatreto ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana toy ny lycée moderne Ampefilo, lycée Jugy Rabé Arvelo sy ny maro hafa noho ny fitokonan'ireo mpampianatra. Maresaka iraisam-pirenena ny trangana horohorontany mahery vaika manana tanjaka enina faingo telo teo amin'ny mardrefin'ny Richter tany Afghanistan ny alina teo. Vokany olona 20 faravakely no maty, mahery ny 500 no naratra. Ary avy hatrany andindinina makasika ireo. Kadondrany amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomy kilasy tomovavy manasanao ihany koa. Anaraka ny antsipri an'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana. Tafiditra anatin'ny fanovana tiana petraka eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fiarovana ny fanana ny fanjakana sy ny fitazonana ny afandihany rara ara-dalàna sy arabola. Tsy maintsy misy fepetra entitra eo anatrehan'izay ka isan'izany ny famoahany reny IST ho an'ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha reny matoa andatsoratra. Ny 20 Oktobra lasa teo tsy ahivona no efa nilaza tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana ny Prime Ministra Ernintsalama Rajaonarivelo fa tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara intsony ireo tompon'andraikitra ambony raha tsy misy fahazon-dalana manokana avy amin'ny primatura. Ny 30 Oktobra izany hoe 10 andro taorianan'io nivoaka ny lisitra ireo olona miisa 430 namoahana IST na koa fandrarana ny tsy mahazo mivoaka ny faritry Madagasikara. Raha io lisitra nivoaka io dia misy amin'izy ireo nefa tafavoaka ny ivelany ka voalohany indrindra amin'izany i Andry Rajoelina. Ary mandeha ihany koa ny feo fa efa any Amerika ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena teo aloha. Raha ny fanamarena-baovao natao tsy any Amerika araka io feo mandeha io akory ity farany. Na izany na tsy izany fanontaniana petraky ny maro eo anatrehan'izany rehetra izany ny hoe ny famoahana taratasy ve no maha IST azy sa ny fiambenana ny sistany tsy ahafahan'ireo olona hiaran'izany tsy hivoaka any ivelany. Samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay avy. Indrindra ny mpandinika sy ny mpandalina ny raharaham-pirenena manoloana izany fanontaniana izany. Fa ny fanontaniana tena tokony apetraky ny malagasy iray manontolo dia ny hoe avy aiza izany ireo arena be azon'ireo mpitondra sy tompon'andraikitra teto amin'ny firenena teo aloha ireo. Ankoatra ny fananany eto an-tanindrazana misy amin'izy ireo ny manana trano, villa, toerana midadasika sy ny maro hafa any ivelany. Ohatra fotsiny ny toerana misy any Andry Rajoelina ny Dubai izay mahatratra $20,000 na $910,000 hatrany amin'ny $770,000 na $720,000 ny vidin'ny trano iray raha ny penthouse de luxe misy azy amin'izao fotoana. Avy aiza izany ireo vola be tsy toko tsiforoana amina kaonty samihafa any ivelany an'ireo tompon'andraikitra sasany. Izany ny fanontaniana tokony hipetraka ary izany no antony nijoroana sy nitoloman'ny malagasy mangetaeta fanovana. Nisy fotoana
nisy tompona ndraikitra nylaza fa tsy manitra ny malagasy satria afaka miantsena amin'ireny grande surface ireny. Nisy tompona ndraikitra ihany koa ny mpitondra nilaza fa na dia ao anaty fanitrana aza ny malagasy dia faly. Izany no antony nitolomana satria ireo mpitondra sy tompona ndraikitra migalabona ao anaty arena ny vahoaka malagasy miosona anaty fanitrana sy fahasairanana. Antony mahatonga ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nanamafy tao anatin'ilay didim-pitondrana ny voaka ny 20 oktobra lasa teo fa tanjony ny hamoahana IST, ny fiarovana ny fananany fanjakana sy ny fitazonana ny fandehanany raharaha ara-dalàna sy arabola. No amafisina nandritra izany ihany koa fa tsy maintsy manomana lisitra feno momba ny fitaovana rehetra toy ny birao-panjakana, fiara, solosaina sy ny sisa ireo tompona ndraikitra rehetra eny anivon'ny ministera sy androm-panjakana ary voarara ny famoahana trosa vaovao afa-tsy amin'ny fandaniana ara-tsakafo. Valifaty politika ve izany sa fampiarana ny lalàna no ireo tsy fanarahan-dalàna maro tsikaritra? Anjarany tsirairay no mijery sy mamaritra ary mamantatra ihany koa miainga amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny zavatra nisy ny aina ny vahoaka malagasy tao anatin'izay taona maro izay. Izay zany ny fomba fijery matoa andatsoratra mikasika an'ireny famoahana IST samy hafa eto amin'ny firenena ireny. Fa nahitana razana miisa 10 tao amorony ranomasina ao Ambanjabe, Fokotany Antrema, commune Katsepy, district Mitsinjo Androany. Nahitana passport nroa tamin'ireo namony ainy izay teratany somaliana. Efa roa andro ireo olona ireo no niletika anaty rano ary efa tsy misy ahafantarana azy intsony ny endriny raha ny fizahana nataony apitsabo sy mpitandro ny filaminana tamin'ity andro anty. Andao arahantsika ny antsiprian'izay ary alana tsiny ho an'izay mety hotohina amin'ny sary ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Razana miisa 7 no hita no maraina teo tany amoron-dranomasina Ambanjabe, Fokotany Antrema, commune na Ambanivohitra, Katsepy, district ny Mitsinjo. Raha ny loharanom-baovao miisa 7 ireo nofo mangatsiaka natosiky ny ranomasina teo amin'ny torapasika Ambanjabe ka 9 tamin'izy ireo vehivavy ary 3 no lehilahy. Ny tolakandro teo dia niditra antsehatra ny tompona ndraikitra avy amin'ny APMF, ny polisy avy amin'ny immigration, ny zandary avy amin'ny brigade miany sisin-dranomasina nanao ny fizahana teny anivon-drano ary nahita razana ray hafa nitsingevana. Raha ny vaovao farany araka izany, 10 hatreto ireo razana hita tao amin'ny faridranomasina Mahajanga vokatry ity tranga ity. Raha ny tatitra voaray ihany koa nahitana passeport miisa 2 izy ireo maneho fa misy teratany somaliana. Raha ny fantatra hatrany nandritra ny fizahana nataony manam-pahefanisan'ny tokony avy ao Katsepy tonga teny antoerana, tombanana hoe fa 2 andro teo no nahatopo an-dranomasina azy ireo raha ny nambaran'ny mpitsabo izay nanao ny fizahana efa simba ny razana tsy ahafantarana ny endrika izy ireo. Mitohy ny fizahana sy ny fitadiavana ataon'ireo tompona ndraikitra izay tariny APMF ao Mahajanga amin'izao fotoana ary ampitaina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny fivoarany. Tafiditra anatin'ny dingana ara-pitsarana tsy maintsy arahana hafantarana ny marina amin'ny fanenjehana olona ray fanaovana perquisition sy ny fakana fitaovana ho ny mpahalalàna manoloana ny fakana fitaovana ataon'ireo polisy judiciaire miandraikitra amin'ny fisavana amin'izao fotoana izao tokony atao ao anaty fanarahan-dalàna hatrany ankilany mikasika izay fanaovana perquisition izay ho hatrany ny fanazavan'ny Tojondrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Mitohy hatrany ny fanaovana fisavana na ny perquisition ataony ny manam-pahefana amin'ny fananany Mamirabatomanga. Betsaka amin'ireo olom-pirenena ny tsy mahay ny andinin-dalàna na ireo ambaratonga andingana ara-pitsarana arahana rehefa misy ny perquisition amina fananan'olona iray tahaka ny tranga misy ankehitriny ka miay ihany amin'ny hoe manara-dalàna ve sa antsonjay na ihany koa valifaty politika. Ara-teknika fepetra maro ny takiany lalàna sy mila ajaina ahafana miroso amin'izany hoy ny mpahay lalàna. Dia ny perquisition ny ataontsika hoe fisavana trano zany dia mazava ho azy fa misy ny antony anaovana anazy. Raha mijery ny lalàna zany tsika dia tafiditra zany ao anatin'ny ataontsika hoe fahefana manokana ireo officier de police judiciaire zany ny fanaovana an'izay perquisition izay ka raha hijeritsika ohatra hoe lors ny enquête préliminaire na ny famotorana savaranandro dia zoan'ny officier de police judiciaire ny manao an'izay voafaritra moa zany eo amin'ny andrininy fa 530 rehefa manana ozy izy ordre zany izay avy amin'ny autorité judiciaire compétente na avy amin'ireo fahefana zany mahefa manome an'izay baiko zay dia afaka manao ny fisavatrano na ny perquisition ireo
OPJ ireo ka tsy mila zany amin'izay consentement an'ilay tompony. Tafiditra ao anatin'ny dingana ara-pitsarana arahana alalàna ny marina ny amin'ny fanenjehana olona iray ny perquisition na ny fakana fitaovana hoy ny fanazavana indrindra amin'ny fanadiadiana savaranando miainga amin'ireo fitaovana ayaina izay alaina ireo ny famotorana ao anaty fanarahana izay voalaza ny lalàna trany ny fanatanterahana ny asa isan'izany ny fanajana ny zony ny voapanga. Tafiditra ao anatin'ny dingana izay zany hoe tanjona ao anatin'izay zany dia loha sika hoe saisie des pièces à conviction na hoe fanagiazana ireo mety porofo zany ahitana n'le marina ao anatin'le hoe mety fiahiahina isina eloka anankiray dia mazava ho azy ny fanarahana ny lalàna ary ny lalàna dia miteny fa ninona hitao zany na document io na papier io na zavatra hafa io a dia atao anatina procès verbal inventory énuméré zany fa tsy hoe giazana fotsiny fahatany amin'izao zany. Dia fanampan'izay zany eo andinin-dalàna fafolo sy roanjato io zany dia miteny ihany koa hoe manana zo amin'izay hoe fisavatrany izay ireo officier de police judiciaire ireo fa raha ilaina raha hozy izy dia amakery au besoin hozy izy en employant la force. Araka ny fantatra nataon'ny mpitandro ny filaminana fisavana na perquisition indray ny orinasa ny Mamoravatomanga teny talata maty ny sabotsy voalohany volana novambra teo. Fiara maromaro no nentin'ireo mpitandro ny filaminana nanao fisavana. Nisy ihany koa ny famakiana coffre saingy tsy nahitana vola ankoatra ireo atao taratasy lasan'ireo mpitandro ny filaminana. Miresaka lalàna sy manodidina azy hatrany sika mila mazava amin'ny olom-pirenena ny atao hoe valifaty politika sy ny fanenjehany fitsarana ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Ialokalofan'ireo tsy maty manotany hoe voaroroy ara-politika ka tsy azo ekena raha ny fanio-kevitra netiny tamin'ity androan'ity tsara soarvelo. Manoloana ny fanaohan-kevitra samihafa milaza fa tsy tokony ho potehina amin'ny resaka politika ny fandraharahana na intsy ny mpandinika raharaham-pirenena nanambara fa mila avahana ny valifaty politika sy ny fanenjehana ireo fanetry-be ny firenena nandika lalàna tsy fialokalofana na fiainana ny raharaha maloto ny mahampandraharaha raha ny fanaohan-kevitra. Tsy nitsarotsika nahita dossier scandale, tsy nitsarotsika naheno fitarainan'ny olona mahakasika ny resaka fanodikodinana, fangalarana, fanaovana tsy ny azo lena ary fanaovana zavatra tsy manaraka ny lalàna nataon'ireo mpitondra teo aloha. Izany hoe izay olona rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany raharaha na fangoronana tany na fanaovana ankeriny fananan'olona na fanaovana ankeriny volam-panjakana dia voasazy ny lalàna daholo zany dikany tsy misy afabela amin'izany na manao politika ianao na tsy manao politika. Tsara vahantsika mihitsy ny hoe mety hoe olona voaroroy ara-politika sy ny hoe mpanao politika migatra sy ny hoe olona enjehana noho ny amin'ny politika. Izany hoe tsy noho n'ilay foto-kevitra ao zany mety hanenjehana anao fa noho ny heloka sy ny adalàna izay nataonao. Olona teo amin'ny fitondrana taloha dia mivoy an'izy io ary te hampanjaka ilay tsy maty manoto izay tena lavinay ary tena tsy ekenay mihitsy. Nizan'izy takina ny ampiarana ny lalàna amin'ireo tsy maty manota raha ny fanaohan-kevitra hatrany ao anatin'izao fanavozana izao ilaina trany ny manamafy ny tany-tandalàna. Be dia be no nangoron-karena teto, be dia be no mpanao kolokolo rain-dany teto, be dia be no nanitsakitsaka ny vahoaka madinika sy ny malagasy teto, be dia be ny malagasy roasina fotsiny eo amin'ny taniny satria tonga ny mpanambola, be dia be izany dikany tena mitaka izahay ny ampiarana ny lalàna amin'ireny olona ireny na izy na avy amin'ny ankolafy izy na avy any amin'ny kolafy izy. Amin'ny ohatra tsika hoe nisan'ilay député izay tratra Mbodiomby nahitana sokatra tao amina anaty fiarany dia miala tsiny fa tonga dia feny amin'ny lapa ilay olona ankehitriny dia mahagaga anay izany zavatra any ary tsy ekenay izany. Eo ihany koa ireo mpitondra fanjakana teo aloha izay tena hita ny fanaparany sy ny tsy fanandaran-dalàna nataony andraisy fepetra ireny olona ireny. Tsy fanenjehana ara-politika izany tompoko fa fampanajana ny lalàna mba ho hitan'ny olom-pirenena rehetra fa mitovy ny rehetra eo anatrihan'ny lalàna, mitovy ny rehetra eo anatrihan'ny fitsarana malagasy. Raha tsy ahivina fanapa-kevitra niraisin'ny minisitry ny fitsarana ny hamerenana eto Madagasikara ireo harena azo tamin'ny tsirariny sy ny fanenjehana ireo voarohirohy tamin'ny raha-ratsy ara-dalàna ho tapitratra eo ve ny fisian'ny fitsarana amin'ny tanila ho say hanenjika ny meloka rehetra tsy hankanavaka amin'izay ve izany fitsarana izany ho ny mpanara-baovao. Eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza vetivety tsy mbola miroso amin'ny fandiniana ny volavolana tety-bolam-panjakana
ho an'ny taona 2020 eo anivony anteny meram-pirenena androany andrasa maro ny ahafantarana ny votoatin'ity PLF ity indrindra manoloana ny resaka mandeha momba ny fakana etra amin'ny karama mampiasa amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana nentina paitoekarena iray fomba iray mahomby amin'ny fanarenana ny toekarena sy ara-tsosialy ny resaka irsa ary koa ampiena ny elanelana amin'ny saranga-pananana eto amin'ny firenena andao rahantsika ny antsiprian'izay etiny Gabailo. Manana adidy ampiditra vola amin'ny kitapom-bola ampanjakana amin'ny alalan'ny fandovan-ketra ny tsirairay eto amintsika maro karazana ny etra arakaraka ny tolotra arabola sy arabarotra tazomin'olona na orinasa iray anisan'izany ny TVA na ny taxe sur la valeur ajoutée ny IS impôt sur les sociétés ny droit d'assise alaina amin'ny vokatra sy ny droit de douane alaina amin'ny mpanondrana sy mpanavatra entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara ny patente ny etran-tany sy etran-trano sy ny sisa iray amin'ireo etra iverina fa mampiditra vola amin'ny kitapom-bola ampanjakana ihany koa ny impôt sur le revenu avy amin'ny orinasa na olona manana asa mahaleo tena ary ihany koa ny URSA impôt sur le revenu des salariés ity farany izay alaina amin'ny karamany mpiasa alaina isam-bolana zany ary misy tany miankina amin'ny système fiscal zay misy amina firenena ray raha ny ohatrany misy eto Madagasikara moa zany dia ilay politika économique mahakasika ny système progressive no ampiasaina izany hoe arakaraka ny fitombon'ny vola izay miditra amin'ny mpiasa birao no angalana ilay etra zany hoe raha kely zany izy dia kelikely sahala amin'iny ny analana anazy ary misy fetrany iny dia rehefa mitombo dia mitombo arak'izay ihany koa ny ta izay angalana ilay amin'ny vola miditra araka ny feo mandeha amin'izao fotoana voarakitra ao anaty volavola teti-bolona ampanjakana 420 sy arivo dia 520 isanjato ny URSA alaina amin'ny karama mihoatra ny 4 tapitrisa ariary 20 isanjato ny animi karama enetsy ka hatra amin'ny 4 tapitrisa ariary 520 isanjato no alaina amin'izay mikarama 5 hetsy ka hatra amin'ny 4 hetsy ariary ho an'izay mikarama eo anelanelany 4 hetsy sy 5 hetsy ariary isam-bolana kosa 10 isanjato ny URSA alaina aminy raha toa ka 5 isanjato ho an'izay mandray karama 5 alina sy 3 hetsy ka hatra amin'ny 4 hetsy ariary ary tsy misy alaina ho an'izay mikarama ambany 5 alina sy 3 hetsy ariary isam-bolana eo ny fampidiram-bola sy mety fitombona arikarena fobe mampiaina ny sananga tsy mitovy ara-pananana io PLFI 420 sy 20 io raha ny fanazavany teknisianina somary terme technique kely ty atraizany raha analyse tsotra hoe atraizany élasticité an'ilay URSA sy ny vola miditra ny recette ao amin'ny fanjakana zany hoe raha adika tsotra zay dia hoe firy ny lanjany URSA io raha par rapport amin'ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bola ampanjakana zany satria raha malala fa tsy ny URSA irery no vola miditra ao amin'ny kitapom-bola ampanjakana fa social sy économiquement parlant zany dia karazany mba mampitonitony zany iny ny ataontsika hoe ny elanelana zany nefa ihany koa zany anatina situation de conjoncture tsika zao mandalo fahasahiranana ny toekarena ka anatina fahasahiranana io zany dia tsy maintsy miditra amin'ny ataontsika hoe rationalisation en dépense ny fandanina izay tena hita fa afaka mampiodina ny toekarena ihany no ampiasaina ary ezaina izay azahoana fidiram-bola betsaka indrindra ao amin'ny kitapom-bola ampanjakana fa mijeriny ny rariny ara-tsosialy sy ara-économique dia izay ilay isan'le antony nampiasaina anazy hoe zay mba bebe karama zany dia mba betsabetsaka mifanaraka amin'izay ihany koa ny etra zay tataovana amin'ny karamany zany raha ny fanehoan-kevitra voaray tsy ho mora amin'ireo voakasika ny andody 520 isanjato ny karamany isam-bolana izany hoe raha totaly dia karama 2 volana sy tapany mandritra ny herin-taona izany ka tao ireo nandroso hevitra ampianana ny tahany URSA ary ampitombona ny isan'ny mandoa URSA raha miaina 10 isanjato ohatra ny URSA dia midika ho
fa miverina amin'ny mpiasa izany dia mitombo ny vola raisiny na koa asonitra ny karama dia iabetsaka hatrany ny irsa ho alaina aminy. Ankoatr'izay, tokony ahena ihany koa ny fandaniam-bola ampanjakana mioampampana raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Hatreto, mbola mijanona ho baraingo ny ampiarana na tsy io teti-bola io. Mbola vao androany ireo solombavam-bahoaka no ifidy ny tety andro ny lahadiniky ny fivoriny. Tsy mbola fantatra arak'izany ny daty irosona amin'ny fandinihina io volavolana teti-bola ampanjakana 420 io ho any eny anivony antenimera amin'ny pireneny. Niteraka resabe tao Antsiranana ny fifandonana sy tao amin'ny Université Omaly. Taorian'ny fifampiresahana sy ny fionana manokana teo amin'ny rotonta izany hoe ampianatra sy ny mponina tao amin'ny fokontany Lazarenor vitandroany ny fampihavanana natao teo maso ny manam-pahefana sy ny fiarahamonim-pirenena tany an-toerana sy tany Obezara no mitaritra amintsika ny Antsiprian'izay. Trano fonenana mpianatra miisa 3 no may nandritra ny korontana ary nisy olona maromaro no samborina nandritra ny hetsika. Naverin'ny mponina ihany nefa ilay mpianatra iray voasambotra ary olona 3 avy amin'ny andian'ny mpianatra koa no navoaka Omaly. Nandray fipetra avatrany ireo tompon'andraikitra manoloana ilay olona voalaza fa nanakarama andian'ny tanora nitarika ny korontana. Dia mangataka sahady zahay ary mangataka foanafoana ny fitoniana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ary efa tadiavana ny vahaolana maharitra atsika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny iray aman-drenitsika amin'ny famahana ny olana izay misy eo amin'ny université. Eo ihany koa izay mety nandika lalàna dia ho raisinay ny fepetra mikasika an'izay mba ahafahantsika mitandro hatrany ny fitoniana eto anivon'ny Université Natsarangana. Eo anoloan'ny rehetra zany dia rapiso dia rapiso zany dia ataonay zany ny fanafoanana ny fanendrena ny directeur des affaires sociales eo anivon'ny Université Natsarangana sy ny fanendrena ny vaovao isana izay asa zay. Nateo azy izany rehetra zany samy naneho fahavononana ifamela sy havana ny mponina ao amin'ny fokontany Lazarenor sy ny mpianatra ao amin'ny Université Natsiranana. Vita izay, vita fandaminana isorana Madame Préfet, atno président université sy ny tenany mpianatra sy ny tenany remandrena amin'ny fokontany. Vita ny fa nidisadisa efa nraro filamina. Te oka tsika zegny, indrindra tsika amin'ny Lazarenor, indrindra ny tanora. Fa vita fanarana amin'ny université ndraiky indrindra mpianatra ndraiky atsika. Koa atsaro tsika eky ny toara-bato, ny fidirana fampisy satria kooperative mbala misy ay. Agny université ho an'ny mpianatra. Ny atsika aty amin'ny fokontany aty. Fa samby mifaneky teto fa tsy hitana lolom-pô, tsy hametraka kisasy, tsy hametraka raorao amin'ny ranandala. Vita no mba vita fa atsika ty raha mianala zegny. Anao toko, ireo tokotsika. Zay, ka manomboka androany dia miveriny ny fiarahamony ao amin'ny université ary miangavy izay ho anareo amin'ny Lazare tsy hidriky ao amin'ny université agnakorontana izay mpianatra. Azo dirana ao aminay fa tsy agnakorontana fa mitony fiarahamonitsika amin'ny fiainana andavanandro. Ka miangavy koa tsika mpianatra mba samborotony fa tapitra eto zegny ny disadisa sy ny ady entre ny Lazare sy ny mpianatra université. Sorana mpitondra fanjakana fa manana ray aman-dreny izay manana anareo miaro zahay raha amin'izay. Ary mbola mangataka ny fiarovana satria misy ny mpanararotro amin'izao zavatra izao. Ka mbola mangataka izay mpianatra amin'ny université amin'ny fagnamafisana ny fiarovana ny taninay jiaby ao amin'ny université, ny campus universitaire jiaby dia mangataka fiarovana mafy izay mpianatra izay mbola tavelako. Misy hatrany ny manararaotra amin'ny toetra raha tahaka izao nefa tsy tokony anaiky ho zarazaraina isika malagasy. Ny firaisan-kina no tanjaka, ny fandriampahalemana no lova hoy ny fanambarana. Ary isaorantsika manokana ireo mponina, ireo vahoaka ary indrindra koa ireo mpianatra izay nahay fampijery satria isika dia malagasy. Tokony tsy anaiky ny fampizarazarana fa samy hibanjina ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fotoana izao ifoazana isy ambatan'olona miaraka iroso anao tanana miara-mibata ary soroka miara-milanja amin'ny fampandrosoana satria tokoa izany no foto-kevitra voalohany ao anatin'ity refondation ity. Fanovana dia miainga misy ambatan'olona ny fanovana.
ka zany zavatra zany anentanana itsika malagasy rehetra irahina ifankatia iaraka handroso tsy hijeriny any orina fa hibandina ny hoavy dia Madagasikara mandroso. Na dia ny farana tamin'ny fihavanana azany raharaha mitohy hatrany ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 maraina manerana ny Lazarinor. Tsy mbola miverina amin'ny laoniny hatreto ny fampianarana amin'ireo sekolim-panjakana toy ny lycée moderne Pefilo sy ny lycée Rabearvelo noho ny fitokonana izay ataon'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao. Tranga izay nampirohitra ireo mpianatra teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Laza minisitra ankilan'izay efa miroso ny fitadiavam-baolana amin'izao fotoana izao. Daniela Minorso. Miverina manomboka androany ny fampianarana manerana ny nosy raha ny fanambarana sy ny toromarika nomen'ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly. Saingy nateo aza izay toromarika izay tsy mbola niverina amin'ny laoniny hatreto ny fampianarana amin'ireo sekolim-panjakana manerana ny nosy. Antony nampirohitra ireo mpianatra lycée moderne Pefilo sy ireo mpianatra lycée Jean Joseph Rabearvelo teny amin'ny birao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mitaky ny iverenan'ny fampianarana azy ireo amin'ny laoniny ao anatin'ny 420 ora. Ankoatra azy ireo, tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpampianatra mpanabe nivoaka avy amina sekolim-panjakana maro samihafa. Tsy mitady toerana na zavatra hafa izahay hoe ireto farany, fa mitaky ny amalina ireo fitakiana izay natao raha ny fanazavana. Valio ireo zavatra takiana ireo izay rahanay amin'ireo vondrona samihafa ireo, valio ireo. Fa izahay tsy mila plasy eva aminareo fa ny tombontsoanay mpampianatra mpanabe no takinay aminareo tompona andraikitra indrindrandrindra ianao madame ministre asoro ireo firongony Andry Rajoelina ireo fa tsy mety aminay ireo. Izahay mpampianatra sy mpandraraha eto anivon'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo dia manatanteraka fivoriana androany fahatelo ny volana novambra 2024 ka nandray izao fanapa-kevitra izao. Voalohany, nanefa nody ny mpianatra ary tsy miverina izy ireo mandrapivaly ny fitakiana, izany hoe fanasoniavana ny protocole d'accord momba ireo teboka rehetra tamin'ny fanambarana azy nataony. Faharoa, mitaky ny fananganana farak'izay aingana ny commission de suivi et d'intervention ho fanaraha-maso ny fampianana izay rehetra misoratra ny protocole d'accord. Fahatelo, sady farany, mangataka ny fanafainganana ny fanatanterahana ireo fitakiana ireo mba hiverenan'ny fampianarana ty an-dakilasy. Manoloana izany nilaza ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa efa ao anatin'ny fikaroham-baolana izy ireo amin'izao fotoana. Hitantsika angamba ny situation fa tokony hoe hianatra ny mpianatra androany dia tena nalairo zareo dia nakaty mivorivory tao ambany tao. Tsy afenina koa nefa fa manana olana ny mpampianatra izay ezahana vahana ankehitriny. Dia izany zavatra rehetra zany zany ezahana hiasana zao ary fitadiavam-baolana. Izay ny zava-misy ato amin'ny fanabeazam-pirenena. Fanatarana sy fanomezana lanja ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara no tanjona ialana amin'ny zavan-tranga teo aloha izay namotika ity sehatra isan'ny manandanja ity. Andrasana araka izany ny vahaolana arosin'ny ministera manoloana izao tranga izao. Miverina miasa manomboka izao ny mpandrarany fonja manerana ny nosony syndikan'izy ireo androany. Nisy ny fifanarahana na ny protocole d'accord ny arahan'izy ireo sy ny ministra ny fitsarana ny farany herinandro teo ka nazahoana vahaolana vonjimaika tamin'ireo fitakiana samihafa. Manohy ny fifampiresahana hatrany ankilany rotota ahafahana mamamantolo izay fitakiana izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Androany izahay nanao assemblée générale nanapaka sy nampafantatra ny membre rehetra manderana ny nosy fa misokatra amin'ny fomba ofisialy manomboka androany ny fonja rehetra manerana ny nosy ary miverina manatanteraka ny asanay izahay rehetra manomboka masonandro androany. Tao anatin'ilay protocole d'accord dia nisy maromaritra iraisana izay azo lazaina hoe maromaritra iraisana vonjimaika ho famaliana ampahany kely tamin'ireo fitakianay dia nisy zavatra nifandreseny lahatra ary naharesy lahatra anay eny ary naharesy lahatra ny rahabatony ministra ihany koa izany zavatra zany. Tao anatin'izany zavatra zany dia asiana fanovana sy fanatsarana ny organigramme ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana zao. Mamaly ny fitakianay ny fahaleovan-tena na ny autonomie budgétaire
sy ny autonomie des ressources humaines satria raha oharina teo amin'ny teo aloha dia izahay dia mbola mpitsara no misarengotra sy miandraikitra ny mahakasika ny personnelnay sy ny mahakasika ny arabolanay zany zavatra zany dia asiana fanovana amin'ity organigramme vaovao izay andalo eny amin'ny conseil de gouvernement ity. Dia izay ihany koa no entsika misendovedove teo anaty tokafoy aza misaraka aminay ary. Bacheliers, étudiants ou salariés, prenez votre avenir en main avec ESUN, une université moderne offrant des formations en présentiel et en ligne, de la licence au master, habilité par le MISUPRES et diplôme reconnu par la FOB. Choisissez parmi nos 6 mentions, statistiques, informatique, gestion économique, communication et droit privé. Obtenez votre licence seulement en 2 ans, connexion Wi-Fi à haut débit et salle de laboratoire pour vos pratiques. Adresse, Indavamambre, infoline 034 33 925 69. Visitez notre plateforme www.esum.academy. Facebook, ESUM Académie officielle. Inscription ouverte. Préparez votre avenir avec des professionnels. ESUM, le défi de la réussite. Salame, anaovy papier hygiénique am'ilay tsara nena mba azo azo mividiny azafady. Misy am'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao. Nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio coco. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any mivarotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Prêt à libérer ton pouvoir? Zetic débarque sur ta super app Y'a c'est moi. Choisis, personnalise et crée ta propre offre en quelques clics. C'est toi le boss. Mixe en toute liberté, appels, data et SMS selon tes besoins. Tu peux même rajouter Netflix ou musique en supplément. Dis Yas au pouvoir du choix. Rends-toi sur ta super app Y'a c'est moi. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fêtons ensemble nos anniversaires. 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majunga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Nitsahatra tamin'ny asa ny ankamaroan'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Sekren SA androany. Nanao fihetsiketsehana izy ireo teo anivon'ny toeram-piasana amin'ny taky ny fialana ny tale jeneraly ny orinasa ary lanja sora-bavety ihany koa tamin'ity androany ity. Stanio Bezara Koloantsirana. Ny amafy androany ny hetsika nataon'ireo mpiasa ny orinasa Sekren. Tsy niasa izy ireo nandory pneu ary nameny toeram-piasana tamin'ny antso avo sy ny feo mitaky fanovana. Tsy afa-po zay amin'ilay koragna nataony satria le tanjona nataony taminay zay hoe le fatokana nataony taminay fa ela zay hoe fa mila
izy teo zegny nagnano grève zay tamin'ny fotoagna fa maromaro tao izy io vola hoe fa ifegna raha io fanjakana ankorisika ombe iska jeudi iska jo mala ankory fo koa ke tadiavinay zegny na ifegna karamanay tsy fegna karamanay izy mila miala place fa tsy mila izy avô iska teteky zay koa fa mitaka karamanay milefa zay Tananarivo mitondra vola tokony amezanzay ifeniro Tananarivo agny vola ifeniro agny apodiny aminay aty fa izy mila zay mila izy miala fo koa fa izy mila mety asoranany tsy voandroana akory no nipoitra ity fitakina ity fa efa ela no niandrasana valiny araka ny fanazavana to fampanginan-jaza atrano no setry ny fitondranan'ny olana misy nomena 270 ora ny tale generaly anatanteraka fepetra sy amaly amin'ny mangarahara ny fitakina napetraka zay piasan'ny secret efa mitologno hatrizay mbala mitologno jusqu'à androany nonino nono fitantagnana io DG secret tsy mahomby io satria antony iasanay mba zahoanay vola inananay hanigny kanefa vandivandy fo ataony DG secret io DG tsy mamango indrindra tamin'ny DG nitondra teto kizay mangataka fialany hengana dia hengana rehefa natao koragna atao tamin'ny any tsisy koragna mahavelombolo tsy mahavaolagna io directeur io fa esory nagnamia 72 heures zay izy koa tsy mahavaolagna miala izy fa zay hempaka tsy ny secret ihany no miaina olana aty amin'ny faritra Vidiana maro amin'ireo orinasa lehibe no efa marary ao Ambilobe Sirama nitokana ihany koa ireo mpiasan'ny Sikoma noho ny tsy fahampian'ny karama nandritra ny 3 volana tsy misy fanazavana mazava hatramin'izao midika izany fa miamafy ny antsoavo amin'ny fanerenana ny sehatry ny industria sy ny fiarovana ny zonim-piasa aty amin'ny faritry avaratra naneo ny fitarainany ihany koa ireo mpiantsehatra rehetra miasa eo anivony tompim-piantsonana vato fotsy ao Antsirabe fitarainana momba ny fitantanana mangarahara sy kabraraka ataon'ireo komity mpitantana eo anivony tompim-piantsonana sy ny maro hafa manoloan'izay androso tamin'ny fitakina ka nanidiny birao fandraisan'ireo mpandeha ny mpisehatra teo anivony ity tompim-piantsonan'ity androany andrindrina Andriamersokolo Antsirabe ny farany herinandro lasa teo no nanao hetsika fitakina ireo mpiantsehatra rehetra miasa eto anivon'ity tompim-piantsonana vato fotsy Antsirabe ity anisan'izany ireo mpitatitra sy ireo mpivarotra ary ireo gichet fitakina mahakasika ny fitantanana gabraraka sy ny tsy fangararana ary tsy fisiany tamberina ndraikitra ataon'ireo komity mpitantana eto anivon'ity tompim-piantsonana ity marobe ireo fiara fitaterana mameno ivelan'ny faritry ny tompim-piantsonana hoy ireto mpitatitra ireto izay antsoina hoe fiara clandestin tsy misy mifanara-maso sy ny fanasaziana azy ireny ka mampijaly ireo mpitatitra izay miasa eto anivon'ity tompim-piantsonana ity raha ny fanazavana voalohany indrindra aloha amin'ny resaka clandestin tena mijaly be na eto amin'ny stationnement eto Vatofotsy satria presque ohatra fotsiny Antsirabe Ambatolampy raha amin'ny enina maraina nay no manomboka amin'ny lahatra eto amin'ny folo sasany tsy mbola misy anankiray zay tafavoaka ny tomobile noho ny antony amin'ireny le clandestin sy ananana voalohany zay fa roa manarakaraka an'izay keo eo amin'ny resaka be de sortie be loatra le vola aloha ato amin'izy nefa le tamberim-bidy tsy hita le zavatra tamberim-bidy mivoaka eto aminay raha fahavaratra eto zay rehefa nany tanimbary izy angamba tsaratsara noho neto raha ohatra zany ka manana fetraika ny vatana ty amin'ny mpitatitra le fandraisana anjara amin'le be de sortie ngamba tonga hoe tsy dia naninona loatra le fitakina tsy dia tokony isy loatra le fitakina ohatra zao misy sosialim-bahoaka ohatra inona le sosialy ohatra na misy namana maty na misy namana dopaorina misy namana maratra na ohatroatra zany accidenté tsy mba nisy fandraisana anjara mihitsy hoe mpikambana feno anatiny ngeny chauffeur ary mampikambana feno zay tokony ezaka izy andray anjara hoe inona zany tokony fanapahakevitra raisitsika nefa ianao vao tsy mandoha le be de sortie ato vao miala eto ianao dia zavatra fa mahazo anao aloha jaly izay marary izay hitanay fa tsy mahavita ny asa ao antontsiny angamba ny tokony andraiky teto amin'ny komity mpitantana amin'ny fandamina ety izay no mitaky fiovana zay ohatra mifandovana ny rehetrarehetra aloha mitaky fandovana zay anisan'ireo nanao fitakina manoloana izao fitantanana tsy mangarahara eto anivon'ity tompim-piantsonana ity ihany koa ireo mpivarotra takiny ireto mpivarotra ireto ny famerenana ny volan'izy ireo nisy ireo efa nandony tetina rahetsy ariary isam-bolana nanomboka volana martsa 2020 sy 20 lasa teo tena vao nanomboka mois de mars tompoko io jusqu'à hatram'izao dia izay nefany nandoa tsy nandoa aloha dia nisakana anay tsy navelinay nandoa tia sady tsisy antety tsisy degré tsisy logo dia ahoana no andavan'ireo hoe hofaina ny tany stationnement ve hofaina dia ahoana ka nampivarotra mitety hatramin'ny voanjo ny glasy
tety amin'ny tanana kely rehetrarehetra io akanan'izay vola zay tsy ekenay tompoko le zavatra amatona maro zay nanao teto mivarotra tsisy fankana vola taminay fa ny asana mpanaoviny mpitatana taminay taloha dia hoe ny mpivarotra enga mba hijanona tsy hivarotra fa hamafan'ny stationnement zay no napetraka taminay hatramin'izay nefa androva tonga mpitatana teto dia didijadona be no natao araka izany dia manao antsoavy sy manaitra amin'ny fitondram-panjakana ireto mpiantsehatra rehetra miasa eto anivon'ity tompo-piantsonana Vatofotsy Antsirabe ity manoloana ny tsy fangararana sy ny kaporaraka ary ny antsodrahy ataon'ireo komity mpitantana ka tonga amin'izao hetsika fitakiana izao. Misy hevitra ambadika ny fitakiana fialan'ny ben'ny tanàna amin'ireo komuna sasany ireo ben'ny tanàna voakasika naneho ny heviny androany na izany aza misy antony mahatonga ireny mponina isaky ny komuna ireny aneho hevitra ary mitakin'izay fialan'ny ben'ny tanàna izay ka mila fanadihadiany fotony ka eto Andriatsilavo. Manoloana ny fidinana an-dalambe mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna amin'ny komuna Soazo distriktan'ny Toliary Faroa nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna ka nilaza fa ankoatra ny fampidirana politika resaka kantine scolaire no niteraka ny olana tao an-toerana. Nandray ny antso azy aho amin'ny maha zanaky azy sy amin'ny maha tompona andraikitra azy talentsekuly dia nanariko hoe raha misy izao zavatra izao tale tongava mba hifanatrika amin'ny ray aman-dreny fa tsy mety izao maniratsira ray aman-dreny izao ary ameon'ny vahoaka ameon'ny ray aman-dreny ny fahefana mikasika n'io mpamo fa tsy bodoinao any an-tranonao dia nandà mafy izy rehefa nanariko dia niteny moa ny ray aman-dreny hoe tsy anaiky an'io zahay mera fa aleo hanao tatry any amin'ny Sefsisco dia nanao tatry tokoa reo amin'ny Sefsisco dia nanao taratasy dia tonga tsy Sefsisco nanao vizity an'io tokoa hita marina fa any an-tranony ny mpamo sady gardien izy no sady magasinier no mitantana ny mpamo dia izay no nahatonga an'io zao zavatra ataondreo zao fa navadiky politika tsy resaka politika mihitsy ty ary mamery nda izay talentsekoly tsy olona nifaninana amiko amin'ny candidat maire. Mangataka ny mpitondra fanjakana hamany olana amin'ny komuna Ambaikely ihany koa faritra atsimo andrefana ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana. Any an-toerana izay nahitana hetsika fanesorana ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy ihany koa ary voalaza fa hametraka PDS rahampitso. Andrangona ry zareo zao manelitsaho fa hametraka PDS rahampitso. Tsy te alalan'izaniza fa dia hametraka PDS zareo hitatagna ny komuna. Mangataka ny fitondram-panjakana ao anatin'ny 12 bolora hamahana ny olana io. Ary eto dia manambafy an'izany ny hisian'ny fidinana ifotony avy aty fitondrakana fanjakana Vilbe hana fanadihadiana hahafantarana hoe iza ny tena marina aiza ny tena marina. Satria raha tsy zany dia tsy ho voatanana intsony tompoko ireo vahoaka izay leo ny fanakorontanana taon'ireto olona 3 mirahalahy izay efa samy ny fandimby ny tantanan'ny komuna Ambaikely nandritra ny 30 taona saingy nalohan'ny vahoaka tamin'ity indray mitoraka ity tsy voafidy intsony ka tsy afaka mitantanan'ny komuna dia te haka amin'ololetra ny fahefana. Zava-dehibe io fidinana ifotony anaovana fanadihadiana io ahafantarana izay tena zava-misy marina amin'ireny komuna ireny. Ho an'ny komuna Ambondromamy distriktan'ny Ambatoboeny faritra Boeny ohatra nanamafy ireo mponina fa maro ireo fandikan-dalàna ny aloha sy nandritra ary taorian'ny fifidianana nataon'ny candidat Irmar. Tsy hafan'ny teny noho ny raha matahora samihafa ka amin'izao andro ny fanovana izao takina ny anajana ny safidim-bahoaka ao amin'ny komuna Ambondromamy raha ny fanazavana. Mera zay tsy lanim-bahoaka fa lany tamin'ny Halabato dia tsy ekenay vahoaka Ambondromamy zay foko 20 eto Ambondromamy. Tsy maintsy miala eo amin'ny toerana izy zay tsy lanim-bahoaka fa lany tamin'ny Halabato. Eo koa ny hery famoretana isan-karazany dia tsy vitan'izay ny fomba fiasa anatin'ny komuna manararaom-pahefana amin'ny alalan'ny resaka taxe communale zany amin'ny resaka taratasy ny fikarakarana taratasin'omby mandoa vola tsy toko tsy fironina rehefa hikarakara taratasin'omby tsy voatery taratasin'omby na hatraminakitra DDC azy andoavam-bola vidina tany andoavam-bola mandeha misy 3 hetsy vidina tany rehefa noakitra devantina tany ka velony taraigna zay vahoakana Ambondromamy fatrizay moa tsy nisy mpiaina nefa efa nanao fitoriana tamin'ny fisaragna ambaratonga isany hatramin'ny tagny amin'ny cour suprême izay ka noho izany mangataka izay tsy misy atakandro ialan'ny ben'ny tanàna Irmara io. Raha ny hita afaka naneho hevitra naneho ny alahelony ankalalahana avokoa ny rehetra amin'izao fotoana ny fanovana izao. Mila fanadihadiana ifotony anefa ireny
ahafantarana izay tena zava-misy marina isy ny filaminana sy ny fampandrosoana miainga eny fotony. Nkorotana ny lalambaritra amin'ireo entana ilain'ny mpanjifa amin'ny andavanandro hatramin'izay noho ny tsy fampiny ny fanaraha-maso ny filohan'ny fikambana amin'ny mpiaro ny zo mpanjifa. Maro ireo nanafina entana sy mpanararoatra tamin'ny fitondrana teo aloha ka lara-pamena ny fitsirian'ny fotony amin'izao fanarenan'izao. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Tsy lara-pamena ny fandrindrana ny tsena sy ny fanaraha-maso ny vidin'entana tao anatin'ny 3 taona faran'izay ka nahatonga ireo mpanjifa narefy ny tako vanivana. Nalalaka ireo mpanararoatra nampiakabidy sy nangaladanja tamin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Eny tokoa fa tena nikorotana tokoa izay circuit de distribution izay fa be da be ny mpanafina entana, be da be ny mpanaroatra, zany hoe manao izay tiana ataon'ireo mpandraraha ny amin'ny sehatra ny arabary sy ireo mpandraraha ny amin'ny sehatra ny tontolo ny PPN amin'ny ankapobeny. Ny izay eo anivon'ny fiarovana zo mpanjifa hatramin'ny ela no niteny ary nanesingizina ny hoe mila fanaovaozana ny lalambarotra na ny circuit de distribution ny amin'ny resaka PPN tafiditra ao amin'izany moa zany ny resaka vary sy ny ireo kojakoja tena ilain'ny mpanjifa toy ny lafarina hoe ny menaka sy ny siramamy. Ho fanarenana izany, mila mametraka laminasa navaozana ny lalambarotra sy hamarinana ny vidin'entana tena izy. Lara-pamenana ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso mitohy ny fotony. Amin'izao fotoan'izao kosa nefa dia efa misy zany lamin-tsasana napetsaka ny eo amin'ny lafin'ity fanatsarana ny tontolo ny lalambarotra na ny circuit de distribution zay mba hirindra ara-dalàna ary indrindrandrindra hoe hirindra ho hany any amin'ny resaka arabarotra mba ho tonga any amin'ny hotombontsoman'ny mpanjifa. Mila avaozana izay circuit de distribution izay inona tokoa ny zavatra misy sy ny marina ny any fotony eny. Tsy afaka mandray fanapa-kevitra isika raha tsy hita aloha fanadihadiana eny fotony. Andalana mampianatra ny rafim-panarenana andrindrana ny tontolo ny varotra sy ny fanjifana ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana teboka ny fotora ny fitakiana sy ny tolom-bahoaka ny fiahiana izany ara-tsosialy izany ka andrasana ny fanovanana. Voafidiny sabotsy lasa teo ny filohan'ny CCI Toliara amin'ny mpanolo-tsaina vaovao. Andrafitra ny CCI any Toliara sy ny maro hafa rehefa voasaka ny disadisa hatramin'ny taona 2022. Manoloan'izay mangataka ny anaovana audit izy ireo mialohan'ny iasany sy ny mangarahara ao anatin'izay fandraisana fitantanan'izay. Voafidy ny asabotsy voalohany ny volana novambra 2022 lasa teo ny filohan'ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara, ny filoha lefitry ny collège commerce ary ny mpanolo-tsaina vaovao andrafitra ny chambre de commerce et de l'industrie any Toliara rehefa nisy disadisa hatramin'ny taona 2022. Manoloana izany dia mangataka ny anaovana audit izy ireo mialohan'ny iasany sy ny fangaraharana raha ny fanazavana. Hatramin'ny fifidiana tamin'ny 2022 voavaha ny olanety satria voafidy ny président sy ny chambre, ny vice-président collège commerce sy ny conseiller izay lazaina fa efa navita 2 mandats tao amin'ny bureau. Nandritry ny 10 taona ty chambre ty dia zao ny toerana misy azy tsy nahitambokany alohan'ny hitondrana azy dia mangataka zahay audit an'ity chambre ty mba ahitana ny mangarahara satria maro ny patrimoine ny chambre izay tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy dia angatanay ary hojerena hamerenana ny reny tsikelikely. Raha ny resaka vokatra toy ny tongolo sy ny kabaro amin'izao fotoana izao ato amin'ny faritra atsimo andrefana dia ambany ny vidiny raha ny fanazavana ka hitadiavam-bahaolana ampidiram-bola ho an'ny firenena. Ny kasika ny vokatra zany tamin'ity taona ty dia ny tongolo vidiny mpandraharaha 300 kilo raiky. Ny grain sec poids du cap 300 ariary kapoaka raiky. Hojerena ireo mba hisy valeur ajoutée mba hampiditsy vola ho an'ny fanjakana satria ilaina zany.
Nampisy fanantenana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fiariana anaty rano ao amin'ny faritra Boeny ny fanapahan-kevitra amin'ny fanokafana ny seha-piariana drakaka nataon'ny minisitra vaovao amin'izao fotoana izao. Vonona ny fampiresaka ao anatin'ny fifampitsinjovana izy ireo ho tombotsoan'ity seha-piariana ity. Ny antsiprian'izay miaraka ny Christian Andriamiery. Nahavelom-bola ireo mpisehatra ao anatin'ny Confédération Jono ato amin'ny faritra Boeny ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministry ny Jono vaovao mahakasika ny seha-piariana drakaka, saingy mbola mangataka ny hijerena ireo sehatra hafa ao anatin'ity seha-piariana anaty rano ity izy ireo mba hisitrahany rehetra ny tombotsoa amin'ity tontolo anaty rano ity. Mampirisika ny hijerena manokana ny rijanteny mifehan'ny sehatra ity izy ireo mba hanome lanja ny mpisehatra rehetra dia ny mpanjono, mpanangombokatra ary ny mpanondran'entana any ivelany. Aoka re tompoko ny mpandraraha vaventy na ny exportateur mba hipetraka amin'ny fandrarahana vaventy anazy lasa sady pêcheur, collecteur ary exportateur. Donc zay zavatra zay mamono antoka an'izay pêcheur majinika. Voalazan'izy ireo teto ireo fomba mamoetra atao amin'ireo mpanondran'entana ka eny amin'ny seranam-piaramanidina no isehoany fanakatsakanana tsy ahafahana mandefa izany any ivelany. Fomba fiadin'ireo groupement izay zatra nanao ampimamba rehefa misokatra ho an'ny rehetra ny kraby dia fataony zareo zay manageja ao amin'ny seranam-piaramanidina mba tsy ahafahany entana miondrana ka ahafahany zareo mividy azy ho amin'ireo namana collecteur malagasy majinika ka tokony ho jerena akaiky ny miomba an'izay. Ho an'ireo mpanangombokatra trondro maina eto Mahajanga izay akan'ireo mpanjara mitondra entana mankany amin'ny faritany mangataka izy ireo mba hijanona eo amin'ny fandoavana permis de collecte ihany mba hampifandanjana ny vesatry ny fandoavan-ketra amin'ny mpisehatra rehetra. Mangataka re zay tompoko mba ajanona io patanty io mba permis ihany ny asanay fa patanty mba asorona fa tsy zakanay madinika izany tsy voalohanay. Tsy lasa tsy mavoaloha le zavatra tokony ho alohanay izay raha misahana zavatra tsy zakanay. Fa tiantoka iombonana ny tsy fanomezan-dalana ny famoahana ireo entana nogazana eo amin'ny sehatra ny dingadingana ka miantsony amin'ny fifampitsinjovana izy ireo fa betsaka ireo fianakaviana sy mpanangombokatra bokan-trosa vokatra io tsy fahafahana mandefa izany any ivelan'io. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nitrangana horohorontany mahery vaika nanana tanjaka enina faingo telo tany Afghanistan. Ny aliny alahady fo androany alatsinaina vokany olona 20 farafahakeliny roa maty ary mahery ny 500 no naratra araka ny tatitra nomeny manam-pahefanana ny toerana. Tanàna sy foto-dravitra samaro ihany koa nipotika vokatrizay tsy ahivina. Vao 2 volana lasa izay no nisehoana horohorontany nahafatesana olona be indrindra teo amin'ny tantarany Afghanistan. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahako ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondry ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.